Radio Don Bosco. Fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny Radio Don Bosco. Singambolo nosoratany Souza Marie Yolande. Ovelominy Onsivantso miaraka amin'ny Faly Sirakoto ary Sinez. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. Andro voalohany. Odray fa hoay se Jimmy. Hoay papa malaitra koa ny ianao a fa inona ary zany ty mahavaliana anao io ty ka mahasosotra mihitsy ary papa. Ny inona ka ary nitodia ty amiko mihitsy aloha se fa tsy mazava sao ka reo namana ary papa maninona e ty tena dolo ka ry zareo fietsara-mbela tsy fotsiny ny arahany amiko. fa ono a ahoana no mahatonga an'izay miteny an'izany ary ka mba misy zavatra engaviko azy ireo de milaza fa tsy afaka dolo ry zareo e. Inona kosa nefa le angavinsy azy ireo kosa aloha e ka inona moa fa tsy hoe mba hiara hianatra amin'ny côté an-trano tsy zany mantsy fa misy devoira tena sarotra be zay ataonay de laza mihitsy raha mise fa zay tsy mahavita n'io devoira io na tsy mahatavavoaka azy de voasazy. zao Jimmy a miteny momba amin'ny fianarany se zay se fa hoararotoka kely aloha nahoana moa no lasa milatsaka be mihitsy ty notiny se ty zao ka jere Jimmy a inona mihitsy ny olana se anaka Radio Don Bosco. Papa malahelo mama Jimmy a avy aloha avy tokaiky ny zanako de zao a efa tsy maninona neny renonao e efa tena salama izy na de tsy afaka miteny sy miala eo ambony fandriana azy azony se ve zany fa nahoana de lasa toy izao mamy ka ny aretina nanjo azy e so fa nisy volany karakarana azy fa ratsy zany angamba de ho asa fotsiny zay nitranganaka raha itaona mahery ny tsapona amin'ny mama vola be no efa lany fa tena tsy mba misy hevitra mihitsy very papa mbola iresahany sy tsanganany a ka milaza ny dokotera fa ny firesahany aloha mety tsy de ho ela kosa fa ny atahorana fotsiny a tsy amelan'ny dokotera azy iresaka nge de rehefa miteny kely izy de reraka be de zay no tsy ahafahana miresaka aminy oko zay ry papa eno a efa tena ataoko fifaliana ho any mahita azy ato trano eny fa izao Jimmy a mahakasika ny fianaranao aleo akana mpampianatra manokana atao trano mihitsy ianao fa sady ny BBC nity efa akaiky ka sao de efa afaka tapabolana papa de tsy namana amin'ireo ankizy ireo tsony ve ahy ny volako fotsiny ne zany nitiavan'izy ireo ahy fidio tsara zay atao namana manomboka zao Jimmy a efa tsy zazakely tsony ianao fa tena faly aloha manana an'se fa efa tovolabe sady endre toko foana ny lazaiko anao papa fa tsy hanao zay mampalahelo anao sy mama mihitsy misaotra anaka efa zariry ve ny zanakareo de mbola ano adalana ihany ko tena misaotra anao anaka fa raha tsy andeha ho izy se de andao iaraka ikarakara zaridaina aloha ary
dia mandra-peona raka ty eny ka manao hoana ringarako to iza moa ny anarany sy fa tsy tadido ny endrika aloha dia fantatry fa hoe zanakinga Jérôme tsy mino fiantso ahy mbola zaza tokoa ny taty dia zao vao miverina ty indray zay kely mianaka ay ao koa Ramatoa Cécile ao izy salama tsara izy fa zao vao afaka nentina tatyna dia efa ela aza no azo le fitaovana fahamivezivezy tena afaka manderery tokoa Cécile ny filazany Jérôme efa laza lavitra ny ringarako to ny fahaizan'ny olombelona bokotra kely zay fotsiny sy ny mama dia afaka mihetsika le sizy toerany findetsy roa afa-tsy midina totoatra ihany no tsy mety tena te hijery any Ramatoa Cécile zany le roa eo aloha nareo fa hoany an-tanàna reo dory zany ny zanakingarako to izy daholo reoko angatsy efa ho fivelomany mianakavy mihitsy ny asany mendrainao avy ka tena mahafapo amin'ny papangy ny fiasanao ringarako to tsy mila manolokafa anao izy tonga eo pelantanana araka ny tokony izy mantsy ny vidimokatra sy ny vidin'ireo biby fiompy rehetra amidy aleo mandeha amin'ny tsy mifoana anaka nampianariko an'izany reo taranako rehetra reo ny karamana isam-bolana koa mitombo foana zao tokoa anaka tsy misy tombo ny fanaovan-dratsy ka mijoroa amin'ny fahamarinana foana marony zany ringarako to tonga eto tanàntsika sahaririny hitanànatsika ty zao ah vao tena mahitany akantony andro faharoa Jimia ohatra ny tokony mila fanavozana tanteraka ty trano ty sy ny velany manontolo fa zao endriny mahatrano gasy azy zao kosa azo ofaina ary papa fa ohatra hoe ny ao anatin'ny trano sy ny rindrina no asiana fanamboarana fotsiny eny tsy hanova ny endrika ty trano ty zany anie zay farak'izay tenin'ny sety zay tokoa no zay ngambanao tao mamy efa tena faly ery iveriny hipetraka tiako so fa etaona kosa misy isy fitainao anatin'izay ny fanamboarana rehetra averina ho trano kanto sy tsara toyny atrano zay ty ilovantsika ty Jimia tohatrany manonofo sady amako teto anakako fa manonofinona ho ny ty papa ifanentsika sikotaberany ty trano goavany ty hoe zafokeloko maro de maro ny arina maro de maro eo amin'ny firy moa zany papa tsy haiko fa maro de maro fotsiny moa ny eritreritra hoe papa andao aloha any amin'ny mama amin'zaika ohatra marina zany andotoko anaka akoto sady mahakalikaliko eto ambony azy eto ako tsara zao ka teny ilaina mihitsy kosy fa anao tsy de ampitoromasy alako andray fa tena natsiravina mpamosavy zany fa ono ary ngiarakoto hoe ahoana tena naharehanireny tokoa aly le ary efa andro maromaro hatrano mpiatrahana teto mihitsy fa inona ny dikan'izany ngiarakoto de asa rery ngia Jérôme fa de aza atao mahagaganao tsony ny famaron'ny mpamosavy eto amin'ity tanànatsika tiako ohatray de tsy mety miova mihitsy mitoetra ny sasany ndray izanyko filalaovana mody eny no mampivoakalina toy ireny ngiaty fa ono mbola ao foana ve dady rapimasy amin'izany tetaviny seho aizy izy ao izy sy ny taranany tarana koa nge mandimby azy tena zany sady mahalaza ho mahavita zavatra ho le zalahy zany fa tsy mba nahasaroka anay manakavy no hoany fa zao ringiarakoto te resaka aminareo mivady any nefa raha mataonao moa ty zany tsy ao fa lasa ny atsena any izy ianao toko raha riva mihitsy izy vao tafaverina ohatray sady makany amin'le raha vavy na anao tsy de salamy efa resaka inona moa ngia Jérôme ka leo avy de lazalazaiko aminao ihany ary efa mifanaikenay mivady ihany koa moa izy ty fa ianareo mivady no sisako zavaza tsy de fahita firy moa izy ty nefa voatery zay mivadiko ka tsy maintsy amboraka aminareo azy ihanyko ary tena mangavy mihitsy ty ampiandohana raha mba azo atao ringiarakoto efa inona loatra zany ringia Jérôme zao le izy hoe ahoana hitanao zao fa efa mandroso amin'ny fahalebiazany zay mivady ijimino iny mbola akatoko ny fianarana mafy inyko afaka dimy taona eo vao vita ny fianarana dokotera mahatsiaro vitsy loatra zay ringiarakoto mahatahotra mihitsy aza hoe
sao dia sanatria ho lamitaminganako aza dia miteny an'izany kosa ianao ringazy roma ka te hisoloka an'izany dia meloha zay ka dia tsy atao an-tsaiko ny hevitra nolazayko tamin'ny Cécile izay tena nanaiko tokoa izy hoe ahoana moa le hevitra nitsiry ka izao hoe taminareo menakavy no nalehan'ny saiko voalohany ianareo tokoa mantsy to karazan'olona maro taranaka ka afaka manome ireo taranaka maro ireo re ningarakoto andao re hifanaraka sika aleo mba alay ny kalavavy tokanareo iny dia alefa iaraka amin'ny jiniany arivo izay takalo ny tadiavinareo tsy maninona dia alefa any atao inona moa izy zany zaza vao 12 taona ngeka alatokany ka ningarakoto taranaka reny tadiavinay mba hoe hiteraka ho farafahakeliny amin'ny jimiziko avy eo afaka manambatolokafa ihany izy ka izay koa no miantoka sy izay ho vadiny avy eo azonao ve zany eny mahazavo ampiko tsara aloha ny tianao ambara rehetra ringazy roma raha za manokana aloha dia tena malahelo anareo misotranao ka ary hitako fa io favitsy hitaranako io no maneranao mafy anao an'izany moa tena izany tokoa ka ianao ve anaiky veloha ianao eny tsy maninona fa mahafaly ara hoe misy taranaka iraisana na izany kosa aza tsy maintsy mbola iresaka amin'izy mianaka any marina zany dia misaotra indrindra ningarakoto zay ary fa andeha monjy kely any vatoko aloha zany ko mandrosoa inareo mianaka mandrosoa dia mipetrapetra orasoa mba hitondray ronono sy mofo aty dia mahazo toerana tsara re nareo mianaka misaotra ary maninona ny tsy miteny mihitsy tindry izy moa no fiantsondry teo saloy raha tsy nahazo azy io zay ngamba mbola ny ampofoana nisandraza zay tokoa moa izy tokoa zany no zandriny indrindry fa tena tsara tare mihitsy aloha izy ty ary mba am'resa moa akiry salomo izy teo eny izy indray aloha efa tsy be te mihitsy hatramin'izay asa hoe fa angamba am'le valina be ny zoko ve dia tsy mba misy iresan'ny firy sa ahoana mety marina zany ringarakoto ray misaotra rasoa dia akatoy ny varavarana mandeha ty io zafady aza misy manelingelina anay ty mihitsy nareo aloha dia nisy nanaraka anareo taty zany reo mpanampy tany arivo saika ho nanaraka anay aty daholo izy rehetra hatramin'ny mpiandro tanàna fa izy ro vavy ihany no nentinay fa ny mpiandro tanàna menakavy ny angavianay hijanona fa izy ireo nefa nitokisana hatramin'izay kosa ringarakoto fa tonga eto izay mianaka momby indresaka iny gazeroa raha matoa moa tsy afaka nandeha eto fa mikarakara ny sakafo mpiasako eny resaka efa vita no entinay eto eny ka dia lazao ariko raha toa moa tsy mifanaraka amin'ny eritreretinay dia tsy hampiovana inona na inona zay fa hitady lokafa kosa ndraiko efa tongotra mbian-dakana matsy izy ty ngarakoto eny samy miara-manaiky tokoa zay telo mianaka efa nilazaina tamin'ny saloha moa ny antony anaovana an'izao dia io izy na naiky ka ono moa very salohy tena manaiky tokoa ianao fa tsy miterena fotsiny ka tena manaiky tokoa ka amiko matony ekeny dada sy mama dia tsy mikendry ny avo izy ireo fa dia ny asoa foana tena misaotranao anaka dia raikitra zany ko eny toko ka ho tantinao ve ny tsy ahitan'ireo ray aman-dreninareo mandritry ny fotoana elaela kosa ry saloy fa tsy afaka mandeha aty an-tanàna mihitsy ve zany tsy hoe zany fa mety izy fotoana lavalava kosa ny mety sy hafahanao aty zany hoe rehefa hitaiza kely ianao na hoe be voka izany tokoa ka ona ry saloy mety aminao ve zany fa tsy mety ve raha hoe miakatra ny dada na mama azo atao re anaka azo atao ka dia roviana ny mandeha ka milaza ho avy aty jimi amin'ny sabotsy zao dia rehefa miverina izy dia miaraka aminy ianao fa izao aleo hijanona ho antsika aloha zao resaka zao zay raha matovady kokoa ny teny hoe aleo hijanona ho antsika aloha ty resaka ty zany mihitsy ka fa nareo zokony saloha aza tsy resahana aloha hatreto tsy resaka inona amin'izy tena niova endrika vetivety mihitsy any papa ahoana lasa tanora very izy tena dioviny rivotra madio taty ny endrika anaketry ny forotorotona atao iarivo
avy aloha isy hipetraka eto akaiketo avy aloha fa misy inona indray papa misy inona tokoa zao eny tsara resaka efa vita amin'ny lamina izy ity jimi fa sesisa no manaiky fa inona ary zany olazainy papa zany fa tsy azoko zao jimi teo maro taranaka ny fototra zao ka nahita hevitra izay sy niremnise nanaiky ko rakoto mivady sy saloha zanany fa vonina ny metaranaka mialoha antsika mialohan'ny tena anambadiny sesy iterahanseany arinany zany jimi tena vao maika tsy mazava amiko ny resakory papa se tiako zao jimi matahotra izay mivady so sanatria olona ny tamingana na koa tsy hay mety ho fotsiny ohatra ny zaza ateraka izay ho vadiny sehany arinany ka de nitady hevitra aloha zay mba ho maro ny taranaka de isaloha zanaky ingarakoto no alefa iary hipetraka amin'sy any arivo mba hanome zaza ho atsika azony sevy zany roa aloha ny fanarahana avy eo afaka manambady izy mazava misevy zany ohatzay papa rehefa izay no fantatra rehefa mety tsy maninona fa firy taona moa zany izy zany ohatrany hoe voenina ambe folo taona anala BBC amin'ity le retsy dia ahoana zany papa simia no isika de vonina ny amoy zavatra maro ireo fianakavian'ireo indrindra isalohy ka aleo tsy atao atsanambiny zany tsy isika indray no andana anilokeo ka zany tsy hoe mandany teninao fa mba manontany ka raha tomoka ao anaty fotoana foy de roa ny zaza de avela izy afaka hianatra raha mbola mazoto tsy hoe zay rery moa zanaka vavin'ngarakoto ka zay mitenenako teo hoe namoy zavatra maro rakoto no ny fitiavany atsika sy mba ho famalina ny soa natao taminy ve tonga de ara-mody amiko zany izy am'lady efa miandro fotsiny ny ainganseny izy zao zay andro fahatelo ato ny efitranonao jereo tsara fa tena madio mazava zao koa solo fa misy ianao vony roahako le mpahandro sakafo tato fa tsy mahay mahandro ianao zany ny solony ato ianao ve zany eniko tsara ka de tady dio tsara foana koa ny resaka nolazaiko teny ambony fiary reny anome taranaka fotsiny ianao fa tsy hoe sipaoko akory navadiko zay eny dadidiko tsara renika de rovina moa zany no hividy akanjo am'reto volany menga azy iro amreto aleo fa ho teneniko mivady mimpiandro tanàna hiaraka aminao rapitso savy iverinao hoe zany hitantananao hiteto magazay tsy hoe ianao no hitantana fa araky ny teninga azy iro ma hoe ianao nitondra etsena manomboko zao koa aza mitany isa zay tenin'ny papa sy tenin'izy fa zasy ianao zao no eto ny teniko zao no arahana mazava mazava tsara anao na be azy zany fa andolo hidina androko anao ny lakozia io ny lakozia jereo reo fitaovana rehetra reo tsara daholy hainao sa tsy hainao ny ampiasan'ireo fa tsy hoe tsara be daholy to tsy ho haiko avetrany aloha ny fampiasanandreo fa mila ampianarinako ka viara jereo tsara ny ataoko fa tsy tia mamerimberina mba ataovy miada na izako azy tsara zao ary aleo aloha tia no ataoko voalohany fa tia ny moramora eto aty volany io de sokafy itsy frigidery itsy misy paty io fampianarana avy hatrany ty fa tady dio tsara reto mila lapoaliko ny rehefa avy eo de jereo fa iny ty mbola mibongoka be ty ka marary be ny kiboko marary ahoana manaikitraikitra sombo vadibadika be eo aloha jerena ay moa ianao dokotera tokoko eo ary jereo ohatray to misiriziry be nandosa ny valana ka tsy nanao an'izany dia inona fotsiny zany fa nanomboko ovina io dia varaina teo zao manomboko zao rehefa taraiky be vao tonga ohatra hoe amin'ny 7 ariva dia efa misakafo ana ka laniko daholo koa neny ny anjara sakafo tokony ho antsika tao zay koa zany ny tena navoanao zao ry saoloha na dokotera azy tsy te ahitanao arary toy izao
tsy ho sahirana aminao eto mantsy ny fianarako azy efa manahirana be a. Eny aleo rehefa tsinankanina be tsony amin'ny manaraka e. Inona moa zany fa tsy maintsy antso mivadiny gardien zany ianao rara. Azafady re. Andro faha-efatra. Oay Sandra, totaitra be fa nanina ny tsy miantso e. ka niveriko fa mbola natory azy ianao io. Fa saika ho aiza? Antso mivadiny rabary fa marary ny mpiasa vaovao. Fa naninona hono zany efa saika mpianatra azy. Andraso vetivety aloha e. Ay Jimmy, tena ho sambatra raha tanteraka hatramin'ny fanambadiana ny anay. Radio Don Bosco. Lehilahy tsy mampirafy no tena tsotra sy matotra. Andao ary mandrosoa e. Dia roviana indray zany vao tokony ho aty hampianatra an'izany mpiasa vaovao zany. Raha mazoto amin'izany toko moa ianao maninona e. Fa ny tsy tiako fotsiny e. So eto papa ny tonga aty ianao ny alady toy izao. Tsy maintsy miantso ka rehefa misy fotoana. Zay mihitsy. Andao any ambony fa vao nomboka nadio raha matozety e. Andao ary. Tsy reraka ve no tiry Sandra. Tamin'iray ora nge zany nateriny Zito ka no reraka ve. Sarika be kosa le namanao a. Zito. Allo, fa ahoana indray? Ka miantso fotsiny tsy misy olana. Tsy misy fa mbola aiza ianao io e. Efetako kaiky ny vavahadinareo. Avy de midira raha fa ato amin'ny efitra fandraisam-bahiny a. Inona zao no ataonao ato? Mbola manadio lakozia ako. Fa misy ilana ho tsy zao fa rehefa avy eo. Manao ny série. Manahoana ny malalako? Ary to falifaly be ringy lazany. Ka mahita amin'ny malalako ve tsy faly. Ary izy Zito. Tena tsy afaka tampoka izy. Zany? Nisy nalehany izy sy ny mamany. Ary aiza le mpiasanareo? Izy mihitsy angeny tena antondiako aty. Ndray kosa fa tsy zavy. Ay, enao ary reny voalohany dia izy ny faharoa. Saloy Saloy. Ahoana tompoko? Avikely aloha aty. Ay, misy vahiny. Manahoana tompoko? Manahoana kia? Sondra kiny fiantsoa atsoy fotsiny amin'izay Ka zao Saloy izy n'olo tiako. Mbola tsy nampahafantariko amin'ny papa ny fisiny fa miandry fotoana. Ka aoka tsy petsambava amin'ny papa ianao raha tonga aty izy ka hoe misy vehivavy etiny Jimmy ato. Ela kosa dia masika fiteny be loatra zany ka. Zao akiry Saloy raha tonga eto papa Jimmy dia aza miteny aminy hoe nitondra niditra teto Jimmy zany Rehefa zavatra tsy azo tenenina izany re dia tsy ho resahako fa aza matahotra nareo roa e. Ka inona no arosanareo? Ronono sa ranom-boankazo? Ronono mafana entina sa inona ny olona? Ataovy an'izay ronono daholo aky Saloy Ay, vetivety fotsiny ary Ory Jimmy Ninny? Ary to donga mampite hanongotsongo be ho ary mpiasanareo e. Fa nga dia tena tendan-kanina be mihitsy ka. Izy aloha dia izay. Mahalany vary raika apoka sy tapany sy akoray anginy. Marina ve? Tadidinao le tamin'ny lady nahatongavanao teto dia hoe narary izy. Ny letra an'izany dia narary kina. Ty filazanao azy kosa e. Aza mena tsiny rehefa tendan-jaza mitombony azy Ary sady tsara tarehy ry izy ny tena matio aoka izany Enao nga ahoany? La ny vidianany akanjo nge ny karamany. Reto ary dia mazotoa e. Za ngamba mbola hanao lakozia fa dia mazotoa nareo roa. Sady mahalala fomba ty izy. Zanaka mbamvo. Odio Ay, Sandra. Za ihany akia. Inona no masaka? Ka vohikarakara loaka mihitsy Dia fa hainao daholo ve no mampiasa an'ireto fitaovana rehetrareto e? Tena mbola tsy sahy teny aloha hoe tena haiko tsara mampiasa an'ireo e. Eo ary fa nampy anao Marina ve? Ay, tena misaotra Sandra. Tena mahafinaritra be ianao Enao koa aza mahafinaritra be anahy. Hoay, fa to safisafonao ny takolako. Andray, ka tsy tiany Saloy ary ve ny ataoko an'izany Radio Don Bosco. Ka fa
ohatry nagaga fotsinyko ary ay lavabe ny volonao ry saloy ohatra nivoraka koa ilay saron-dohakoko tsy navela mamana nanapa-bolo izany mihitsy ange ahy sady tsy tiako koa ilay manapa-bolo ka hitany saloy satroka baky anaovana fa malama be ty saron-doha ty nefa ny volonao sady matevina no malama raha teo aleo fa hividy satroka ba zany ako fa mananjandry vavy Sandra manana ka roa vavy ny zandroko dia 10 menada zay ay zava fitokana 7 menada nefa izay dia lehilahy be daholo zany fa eo fa sady karakara amin'izay tsika dia atoroko anao daholo izay tsy hainao rehetra dia misaotraka Sandra falybe raha tonga ty foana ianao isan'alahadina dia hoe isan'andro iza kosa dia isan'andro hoe tsy afaka mihitsy rehefa andavanandro fa mianatra alahady ihany sy rehefa hoe tsy tokoa i papandrimy inoko fa tena tsiro be ny sakafo ato fa efa olona roa no mikarakara azy andana aloha ianao milalao fa rehefa masaka ny sakafo atsony ratsy zazakely izy ko hoe irana ilala ory saloy ary misy fandaingana roa ny takolakao jereo fa hita be mihitsy rehefa menao ka misy fandaingana roa toy ny io daholo koa nge izay zanaky dadanay satria izy koa nge misy zany fa tena manendrika be anao le izy ka zany vo maika manome hatsarana anao andro fahadimy Sandra ty fa hoaiza mity andro ariry ividy ranom-boankazo etsy amin'ny épicerie etsy ay efa tonga ianao tamin'ny 10 ora teo vao tonga zaiko fa ahoana aloha ahoana ozy izy tsy gaga avy izy tsy nahita tampoka nanontany tokoa izy fa nolazaiko ny tsy fahafahanao tampoka fa tena nafinaritra lesiny eo ambiony satany fa ahoana aloha mba tatarao mory Sandra dia nisy an'izy avy koa nisy an'ny saloy le mpiasandry zareo iny fa miara-ndrevy taminareo koa ve zany ny mpiasa to fomba andry zareo miara-misakafo amin'ny patronko marina ve zany Sandra sy mba ohatry ny anay aloha zany tsy ny anay koa aloha radio Don Bosco fa nafinaritra nisy azy fa raha elahy aloha nahita an'izay sipakely zay le hoe mpiasa ve fa tsy tory mipiasa ireny ny fahitana azy ka fa sady dongadonga be zany ny tsara tare mahay miaingo ihany koa ka mitantary ndry dia ohatran'ny tiako hita fotsiny izany ko raha tsy misy miakatra tiany any ambanivohitra dia hoanitsika amin'ny herinandro any tena andeha mihitsy ana misy sakana azy ohatra tsy ato moa ndry no ividy jus fa saika hoe zay lahy ividy mo fa tena nonako ny sakafo tsy mbola masaka zany efa zany mbola voko foana mahasosotra zito mipetra tsara Jimmy lasa iza le mpandro sakafo iny ka efa ely iny lasa fa tsy tamana angambe ka nahoany seny tsy niteny hatramin'izay dia iza zany zao no mahandro ny hanina ho aninareo ato ka zako ka tsy mahazoazo an'le misy mpanampy sa aloha dia izay no tsy nitadiavany tsony jereo fa miketro ny endrika nyrenisy dia saloha ve zany no manao ny raha atao trano nahandro sakafo ny tena tony fa hifandrombonana ny fandriovana ny trano hitan'se fa tsy manaiky an'izany ny renisy tsika raha mbola mila mpanampy ray sa tsy zany raha matoa eny mihitsy ho ahy ka vita ihany eny izy ry papa sy mama hatramin'izay aza manao an'izany tsy mia tsy hanao raharaha mihitsy no nangalana ny saloha aty ary se koa tsy mahazo manao raharaha zany fa ny fianarana no ataovy hitako moa teo no taraina ho reraka seko raha ny hevitro kosa aloha dia hoe aleo ataoko ihany ny fandrahoan-tsakafo ngamba dia amin'izay mantsy mba ho tako na hoe mba tena antom-patongavako eto hita ny papa zany tena izay tokoa no tsy tato an-tsaiko eny misy fahamarinany tokoa zay fa izao ny fandamina trano
dia teneny nivadin-drabary so mbola ho vita ny ankoatra ny sasalamba kosa aloha zay ranao atao fa ianao saloy aza manao raha mavesatra zany ntsony aloha fa dio mihitsy ny mibata zavatra mavesabesatra ireny dia andraso jimira misy tokony atao amin'izany mibata vilany fandrahoana loka io ohatra mavesatra ihany manko izy io ahoanao izy ianao ry Cécile siny ny sinoentina any am'dosiko io ny marina tokoa zany na ny sinoentina any am'dosy aza dia iseny manatotra an'izany ry Jimia ataoko zany ahoanao mama mba mandeha mitsangatsangana ve ononareo rehefa lady tsy mahaty amin'ny papa mampalahelo ty Jimy ty ka lasa tramindaingy na za koa aza mety ho tratra eto matsiro ve ny laoka adraizy tena matsiro tsara ka sahoana ry Cécile fa le riziko tena matsiro dray ve zany tsika roa tezitra ve malalako fa inona aloha zany taloha zany fa tsy azoko ka eto arivondrainga izao ndray aman-dreniny Jimy dia tsy afaka miaraka amin'ny valapatra indray izay roa Sandra tapabolana ihany ange zany ina mofa manaiky foana zany chéri i Sandra angy io ry Jimy zazavavy be fandeferana ny be fitiavana nahazo aloha sy nahazo azy tsy misy atakaloka anao mo chéri amoa efa fantatra dia afaka miodina kely ve tsika tsy aloha ve atreto tsy maintsy mody aloha fa raha mbola hinana pizza ry Zito aloha ataovy ny komandy tena miala tsiny aky malala zany Zito mbola pina pizza sa inona ohatra ny tsara be le izy teo ampiora ary Jimy tsy misy tokony ilanao tsiny efa fataotra hatramin'ny ela tsinona le zavatra misaotra chéri mahazo eneria mandeha an'izany teny loha zany aty ampiasao ny karta fa tsy misy volantsony aty dia zay lany amin'ity eny zay fa lasa zay ry Zito vazivazy zany kanjoko hoe mandra-pioana misaotra i Jimy wow ninona ndray ny Zito karta be izao sady tsy nasiana famerana izy olana iny tena bady milay le re marina ka alefa soarany komandonao zay tianao mihitsy sady tena mbola misokatra be nge izao ny vavoniko ohatra ny tsy pizza tsony no ataoko ka ataovy izay atao fa tandremy fotsiny ara tsy ho tafatsangana eto tsony kalme anao fa Zito nge ty fantatra tsaramaso ray kapoaka asiana kisoatsasany miaraka amin'ny vary roa kapoaka aza vita ny madio hatramin'ny vilany ka tsy tsaramaso ray kapoaka asiana kisoa angeny ato fa pizza hamburger sy ny sisa aloha tsona amin'izay ny serveur aty ndray aty dia atsika ny lalao eto fa zao Sandra dia mba mahazo roa alina ariary rehefa voketotsika analana vazony rapitso anala vazokanina tsy maninona rehefa ao anatiny eo tsika dia fidio daholo izay tianao rehetra zany eny tompoko Jimy mba tario ny lalana fa atao tsy hitany saloy fa voazao anganareo no tato amin'ity grande surface ity kosa ka tsy dia fa lehanay ato ka aty ry saloy tena mahafinaritra be mihitsy aty kay ary aza dia mitanandranandrany tsy mandro roa mihitsy ny masoko fa ry Jimy re tsy tazako retsy reo jereo nao nge ary entsenao amin'ny grande surface io zareo izy adaolo reo miaraka aminy fa ohatrany tsy mandeha rery nge ary amin'ny seza misy kodiarandry zany ny reniny fa nga malemy mama Jimy ka mahararo ny dia tsy afa mitsangana hatramin'izao dia tsy afaka miteny koa mampalahelo ky zany ko dia indrangah lava ranjanana iny zany le rafozan-danao iny izy iny ary ohatra mipozipozy ny saloa io aoriana Jimy io le mpiasa vavy tena izy mihitsy io andao andefa aty angeny lalantsika oe saika tsy hitako hatramin'ny lalana aleko Singambolo nosoratany Soza Marie Yolande
novelomin'ny ony sy vantsoa niaraka tamin'ny faly sy rakoto ary sinaizy Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa Bola itoy